Isan'ny raharaha izay mbola mafampanahiry misongadina eto amin'ny firenena ihany koa moa amin'izao fotoana izao mikasika ny fanondranana andramena antsokosoko. Nisy indrindra raha moa ny filan-kevitry ny governemanta izay nitanterahana androany ny resahana indrindra ny momba ny paikady hiadina amin'izay fanondranana antsokosoko ny andramena izay. Fanampanazavarana misy kokoa entina amintsika eto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nampahafantarina androany tao anatin'ny filan-kevitry ny governemanta ny paika entina hanadiovana ny sehatry ny fanondranana sarobidy ao anatin'izany ny ady amin'ny fitrandrahana tsokosoko andramena. Izany dia toy ny fivoriana manokana ny tanterahan'ny filoham-pirenena sy ny comité de pilotage izay natao teny Avoloa ny 4 febroary lasa teo. Ny amigorana tanteraka ny fanondranana andramena ny fanamby napetraky ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Entina tratrarana izany dia nitsinjaraina tamin'ny governemanta ny andraikitra tandrify ny ministera itsatokony. Anisan'ny asa tanterahana ny fanamafisana ny fiambinana morontsiraka ary ny fitiliana ny sambo izay miantsona morontsiraka Madagasikara. Tsy ekena ny fanapahana andramena, tsy ekena ihany koa ny fanondranana. Anisan'ny apirisiana ihany koa anatin'ny drafitra edina ny fitrandrahana tsokosoko andramena ny fandraisana andraikitry ny lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny distrika amin'ny mahafilohan'ny OMC izay miandraikitra ny filaminana azy ireo. Ny tompona andraikitra samihafa ihany koa dia tokony manatanteraka tatitra mitohy ary izy ny tamin-karama omena an'ireo mahazo vokatra amin'ny fanandrify amin'ny ady amin'ny fanondranana andramena ary sazy kosa no miandry izay tsy manaraka baiko. Ankoatra ny raharaha andramena dia anisan'ny tatitra natao minisitry ny vola sy ny teti-bola ny fahazoan'ny governemanta malagasy fanampiana avy amin'ny Foundation Bill and Melinda Gates mitetina hatrany amin'ny 775 sy 2 hetsy. Vola izay tantanan'ny fiara-miasa Allemagne Gize Afi ary entina piroboroboana ny fampindramam-bola majinika na microfinance eto Madagasikara. Ho an'ny ministeran'ny asa vaventy, anisan'ny tatitra ny entin'ny minisitra ny tompona andraikitra ny momba ny faneken'ireo orinasa misahana ny asa vaventy miasa eto amintsika toa ny Colas Madagasikara, Sogea Satom, SMATP, CGC, Sinohydro, China Railway, hanome tanana ny Samva, analana ireo fako eto andrenivohitra.